Mpanao livraison no asan-dadandra ihany. Raha efa tsy hanasa kosa nefa andreniny. Misy atsy mianadahy nefa izy ireo ny veloma ao an-trano. Sahirana tanteraka noho izany ity ankonana ity, indrindra eo amin'ny fitetsena sy fisabonan-dray ihany. Zazalahy kely 5 taona trizomika no sady mbola tratran'ny tsy fahatsombanana eo amin'ny fo ihany koa. Ankoatra ny vesatra eo amin'ny filahan-dray ihany isan'andro, dia mahakivy tanteraka ny reniny fitasiavana vola, andediana azy any ivelany noho izany tsy vidy eto an-toerana. Manahoana zany hoe fahasahiranana amin'ny fitazana zaza trizomika zany? Ie, za moa zany a mamandray ihany trizomika izy. Ny fahasahiranana ny mitaizany ankizy trizomia zany a de azo lazaina hoe manahirakirana satria zareo zany a matetika zareo trizomika de misy aretina mitranga, ohatra hoe raha voansery zany zareo a de manatombotombo kokoa, raha ohatra marary kibo de manatombotombo kokoa, de zareo koa zany amin'le maha trizomika azy a de matetika zany a misy olana amin'ny fo, resaka vavony, ohatr'izay zany zao ny cas momban'ny ray anina kely. Izy a ankizy trizomika de manao malformation cardiaque zany izy, de sahirana tanteraka amin'ny fikarakarana ny fitsaboana anazy. Izy soloina zany satria izy tsy de mbola afaka miteny ara-dalàna hoe hipipina, ohatr'izay de mbola sahirana kely, manahirana zany le fitazaina anazy. Eo amin'ny lafin'ny fitsaboana zany indrindrandrindra tena sarotra zany le fitazaina an'le ankizy. Laza ianao teo fa misy maltransformation cardiaque. Ahoana ny nahafantaranareo an'izay a? De ahoana ny fitsaboana azy amin'izao fotoana izao? Izy zany a zanako faralahy sady lahy tokana. De niteraka azy moa zany a teraka ara-dalàna. Nitomany izy vao teraka. De nitazaina ohatry ny ankizy rehetra. Tsisy zavatra soritra hita teny aminy. Fa rehefa teo amin'ny faha-enim-bolana teo a de tratran'ny diarrhée izy. De rehefa tratran'ny diarrhée de nandeha niditra hôpitaly. De rehefa tonga tany amin'ny hôpitaly iray zany a, de rehefa natao ny fitoliana de jerena izy hoe trizomika de misy malformation cardiaque. Izy moa zany amin'ny maha trizomika anazy a tsy nazaka loha, tsy afaka nipetraka ara-dalàna ohatry ny ankizy rehetra. Taraiky daholo zany azy ny zavatra teo aminazy amin'ny maha trizomika azy. De teo zany a nitohy foana zany le fitsaboana. Izy zany marary foana zany izy mila ho isan-kerinandro. De teo zany nahatonga anay hoe ahoana ny hitadiavana hevitra, mikaroka hevitra foana zany isan'andro mba hoentina hitsaboana anazy. De amin'izao fotoana ifampiresahantsika sy ionantsika zao zany a dia eo an-dalam-pitadiavan-kevitra izahay satria tsy vita eto an-toerana zany ny fandidiana fa mila fandidiana izy zany a mankany ivelany. Zay zany zao mbola hoe fikarakarana atao aminy zany hatreto. Iverena kely eo amin'le hoe fandaniana isan'andro zay. Inona avy zany ny tena hoe filàny ray anina isan'andro, tsy maintsy hoe elana vola amina hoe trizomika anazy zay a, de manahoana ny fiatrehanareo amin'izay hoe vola mivoaka izay? I ray anina zany a isan'andro zany izy aloha de ny zavatra tena sakafo tiany aloha zany de ny ronono. De iny zany aloha zany de efa tsy maintsy hoe mba miezaka kely zany ianao mba hoe mba hahita an'izay zany mba ho azo mba afa-po azy. Ny ronono zany azy ny tena tiany, de izy mila kosy. De ny fanafodiny koa moa zany a mila arahana tsara ara-dalàna fa tsy azo atao tapaka. Ohatr'izay zany zao a mila nito foana izy. Satria mahatonga an'izao zavatra eto tazan'ny masonareo zao zany zao a, eto izy ny apatriko rehefa amin'ny alina, de sepitra izy nefa rehefa amin'ny alina de tsy maintsy midina eto izy, de eto ny fandriana keliny a, de miankina eto ny lohany a, de asiana nitondana eto de mipetraka izy zany parain'andro matory fa tsy afaka matory ohatrantsika rehetra toy izao. De ampiasaina nito zany, tsy misaraka aminy mihitsy zany ito. De rehefa lany nefa iny tsy maintsy mividy. Tsy maintsy mividy foana zany rehefa lany iny. Ankoatr'izay inona koa, ankoatr'ity zany inona koa ny fanafody tena hoe tsy maintsy hohanina isan'andro? Misy fanafodiny koa zany a, efa ato moa zany le Doliprane 150 milligrammes de misy izy zany matetika miakatra be ny hafanany.
dia rehefa miakatra be ny hafanany zany a dia tsy maintsy asiana an'ilay doliprane na ampidina an'ilay hafanany, iny zany matetika mahavoa azy. Dia tony koa zany zao a fanafody fampiasa aminy tony. Tony zany fanafody fampiasa aminy rehetrarehetra rehetra. Mandra-pahatonga ny fandehanany zany. Dia isaky ny 3 mois zany izy miverina manao anona moa raha ohatra zany ka mihetsika ilay anany a dia mila manantona dokotera aingana fa tsy azo tazomina ato an-tokantrano izy. Hono no teny an'izay ianao hoe mihetsika ilay aretina, ohatry ny ahoana ny fihetsehan'io aretin'io zany ny fitrangan'ilay izy ety ivelany dia nahafantaranareo hoe mihetsika ilay izy. Izy zany a amin'ilay manao malformation cardiaque sy mahatrisomika anazy dia tsy afaka manao effort mafy izy. Raha milalao zany izy zao dia ohatran'ny reraka tampoka izy dia tonga dia mitolevika izy dia mipetraka. Dia raha voan'ny sery izy dia tonga dia mavesatra be aminy daholo zany izay zavatra mitanga. Dia ny ahafantaranay azy koa misy mangana zany eto ambanin'ny masony dia iny molony iny. Dia izy zany tonga dia hitanao hoe reraka tanteraka zany izy rehefa manao an'izay dia sepitra izy. Rehefa mihetsika zany ilay sepitra dia iny tsy maintsy mila famonjena azy maika. Dia mamoaka ranomasy mitomany izy sa hita amin'ilay endrika ivelany fotsiny? Hita amin'ny endrika ivelany dia izy sepitra dia hitanao zany izy hoe mila vonjy nefa ny tsy hitanao zany izay zavatra afaka atao raha tsy ny hoe manantona dokotera aingana. Fa ny dokotera nefa tsy lavitra ety ny fanantonana azy? Lavidavitra ihany zany ny dokotera raha amin'ny toerana misy anay fa tsy maintsy mitady moyen zany ianao azy ahatongavany aingana indrindra any amin'ny dokotera raha vao mihetsika ilay izy satria raha ny tena izy zany a tokony hiditra ao hôpitaly izy nefa amin'ilay izy hoe ankizy marefo tompoko a dia izay no mahatonga anazy hoe aty an-trano izy zany manao traitement mandra-pahitana an'izay hevitra andehanany tsaboana. Eo amin'ny ara-tsakafo kosa indray manahoana ny fanohanana azy ny tena ianao teo hoe ronono ny tena zavatra tiany, mahavoky anazy ve zany ronono zany sa hoe tsy maintsy miaraka amin'ny sakafo isan'andro zay ohatrohatry ny ahoana ny sakafo spécial ve? Ny azy zany ny sakafony zany a ny tena tiany zany a mihinana vary gasy, vary sosoa ireny zany no menana azy. Sakafo tsy dia mafy loatra zany no menana azy satria amin'ilay hoe zaza mamparefo anazy. Dia ny zavatra tena tia zany nofona zavatra. Izay moa zany zareo trisomika ohatra mitovitovy daholo zany ny ankizy hoe izay no tena tiany. Dia miezaka zany ny tena hoe mitady an'izay zavatra izay. Hoe zavatra mampisy hery ho azy zany no tena tsara hoe anohanana anazy. Ny zavatra tiako lazaina zany dia izay rehetra mahita an'ito fandaharana ito zany dia mba miangavy re tompoko, mba miangavy fanampiana izay mba afaka manao tolo-tanana na hevitra dia mba hiantso an'ilay numéro izay efa voalazako teo anoloana fa sahirana tanteraka zany na ny eo am-pelantanana raha tsisy hoentina hitsaboana ny ray anina kely mba hamonjena azy. Ary indrindrandrindra koa dia mivavaka ny zava-dehibe dia mba mangataka vavaka ho an'ny ray anina kely zany zaharenina. Iverena kely farany angamba tompoko le hoe ohatry ny ahoana n'le toe-bata na trisomika zany raha ny hita amin'ny ray anina manokana? Raha hita amin'ny ray anina manokana zany a dia zareo moa zany ohatra manana endrika sonosinoa kely dia ny volo zany somary manopinopy mena kely dia izy zany somary kelikely fa tsy dia hoe lehibe zany dia ilay eto amin'ny soroka zany somary mivelabelatra kely. Dia ny sofiny zareo koa zany a misy fanavana anazy ohatran'ilay toe-tenan'ny ray anina iny. Izay zany ilay endriky ny ankizy trisomia. Misy amin'izy ireny tsy miteny, tsy mihetsika, manahoana ny kahan'ny ray anina manokana, inona zany firy taona izy zao dia inona amin'ny zavatra tokony efa vitan'ny zaza mitovy taona aminazy mbola tsy vitany? Raha dinihina amin'ny taonan'ny ray anina zany a tokony efa afaka mandeha ara-dalàna mazaka teny izy a, tokony efa vita hiteny izy a, hifanolotra hevitra ato an-tokantrano. Fa izy zany amin'izao toeran'izao izy zany a 5 taona amin'ny volana juillet nefa izy a ny zavatra mba hainy zany amin'izao a mama, dada dia
ronono izay zany miainy fa mbola tsy dia matavavoaka fitenenana tsara zany raha ianina amin'izao miteny izao. Zany hoe mbola tsy mianatra koa izy sa hoe misy sekoly spia manokana ianarana? Nisy école manokana zany tolorako fisaorana etoana zany école ordinaire taty amin'ny faritra anay dia niraisin zareo tao amin'ny kiraisy izy kanefa noho ny olana misy eo aminy zany dia tsy afaka nitohizana aloha ilay fianarana fa mbola majanona. Zany hoe mety aoriana amin'ny fahavitan'ny fitsaboana mihitsy Ny no fivelena mianatra nefa ny tena mampalahelo anahy tompoko dia maraina izy dia efa tadiavy ny tabile keliny reto moa zany efa tsy misaraka eto dia ny kitapo keliny maniry te hianatra izy zany nefa tsy afaka satria n'ilay olana misy eo aminazy zany dia tsy afaka hanatanteraka an'ilay fianarana zany raha hianina kely. Farany voalaza amin'ny mpitsabo tokony ho viana izy ny hoe hoentina hanao an'izay fitsaboana any ivelan'izay zany sa Raha araky ny filazan'ny mpitsabo zany a dia mila fandidiana maika zany izy a alefa makany ivelany fa tsy vita eto an-toerana mihitsy zany ilay fandidiana azy tompoko. fa tsisy fe-potoana io hatramin'izao no mandeha fa Sisy mbola fe-potoana zany fa mbola mitady an'izay mba olona tsara sitrapo hoe mba afaka manampy sy afaka manome tolo-kevitra zany mba ahafahany andeha hitsabo tena. fa mety manodidina ny ohatrin'ny hoe zay vola ilaina izay. Zay zany zao mbola tsy fantatro satria miankina amin'ny dokotera mpitsabo azy zany no mahafantatra ny tena hoe hatramin'ny ohatrinona zany ny ilaina. Fa hitantsika moa zany hoe sarotra zany hoe andeha hitondra ankizy hoentina tsaboana any ivelany zany. Tena sarotra zany ilay izy fa dia hoe mangataka amin'Andriamanitra zany hoe mba hitany izay tokony hevitra mba ahafahan'ny zanako tsaboana any ivelany. Izy ve rehefa tratran'izay aretina izay dia aiza izy no tsaboana? Efa misy dokotera zany mpandray an-tanana anazy manao suivi an'ilay aretina zany mandra-pandehanany any ivelany dia na ny fitondrana anazy isaky ny izy marary ara zany dia manahirana anay tompoko satria 25 000 ariary zany ny consultation tsy maintsy hoe homaninao foana zany io ato an-tokantrano hoe raha vao marary izy zany dia tsy maintsy izay aloha ny hitondrana anazy hijerena amin'ny fahasalamany satria tsy azo tazomina ato an-trano zany izy raha vao mitranga ilay tsy fahasalamana misy eo aminy. Nefa matetika impiry isan-kerinandro izy ny tratran'izay? Indraindray zany izy mila ho isan-kerinandro tapitra ny fanafody dia ohatra hoe marary izy dia tsy maintsy hoentinao izy na atoandro na alina raha sanatria hoe mihetsika ilay zavatra mahazo azy. Tsy afaka hoentina amin'ny CSB2 manodidina? Tsy afaka hoentina CSB2 zany izy satria ny azy zany efa manahirana zany ilay aretiny dia ilay dokotera zany efa mahalala ny momba anazy rehetra dia tsy maintsy hoe izy zany no antonony.